Izay ny amin'ny vaovao iny fa pejim-baovao afatanteraka kosa dia niitatra tamin'ny toerana maro eto andrenivohitra ny fandraisana an-tanana ny tobim-piantsonana ataon'ny orinasa Easypark. Isan'izany etsy amin'ny esplanade Analakely izay nanomboka ny Sabotsy lasa teo moa niroso tamin'ny famaritana ny orinasa ka nanomboka arapiso dia izy ireo no hitantana ny fatsiny commune Tanarivo renivohitra intsony. Nanomboka arapiso dia ny Easypark no miandraikitra ny toerana fiantsonana etsy amin'ny esplanade Analakely raha toka mbola an-tananan Tanarivo izany teo aloha. Tampoka ny fakana ny toerana raha ny fanazavan'ireo mpiasan'ny commune miasa eny toerana. Nanomboka tamin'ny Sabotsy izy ireo dia efa nidroso tamin'ny markazy na ny famaritana ny toerana. Tsisy fampiresahana mihitsy zany effectif zany hoe ny ambony any tsy fantatra hoe inona le fampiresahana. Fa dia izay avy ambany tsy mahafantatry ny inona mihitsy fa dia hoe anay ny parking manomboka androany. Rehefa nanontaniana kosa teo anivon'ny Easypark hita teny toerana dia tsy nanome fanazavana firy fa nilaza fotsiny hoe manisy famaritana izy ireo. Inona le zava-misy ety amin'ny esplanade Analakely? Le zava-misy ety mba ka inona le hita maso mba afatenenina? Fiaratra amin'ny 530 no tafiditra eto amin'ny esplanade Analakely ary 400 ariary isan'ora ny saran'ny fiantsonana teo aloha tamin'ny fitantanan'ny commune izay ho lasa 500 ariary isan'ora amin'ny fitantanan'ny Easypark. Raha ny vaovao voaray hatrany anefa dia ny commune Tanarivo renivohitra no nanome alalana na Niitatra ny toerana iasan'ny Easypark ary nanome alalana azy ireo amin'ny famaritana ny tetsy amin'ny esplanade Analakely.